Araha inareo izao eto amin'ny ICM radio 4 Vasimba Boketra. Tantara indray miaingo nosoratan'i Jean-Frédy Herzog na Miariko. Ireo nanomehana ny tantara. Fanamby Jean-Frédy Herzog, Toko Rakotoarivelo, Fity Rakotondrasaka, Miantsa Andrianjaka ary Ravaka Antsanony. Nandra feo, Joela Rabearitsina, Nandrindra sy Nanatotosa. Miariko. 7 kilometatra mialo Ambohiborina Faratsiony misy any Ambohimamory. Lalana mihazo an'iny Atsimo andrefana iny. Somary ratsiratsy ny lalana fa tonga na fiara matanjaka tsara ihany. Eny Ambohimamory no atao ny fiara miombona mifory miaraka amin'ireo mponina andafy andrefana. Izay toto-saina isaky ny soma moa izany. Fomba efa fatao hatramin'izay izany. Fangataham-pitahiana, fanompoana atao amin'ireo vazimba tsy hita maso amin'ny oloarano. Andafy andrefana moa dia tanàna 2 kilometatra mialana Ambohimamory. Izay mbola miaina tanteraka amin'ny fanompoan-tsampy sy ireo vazimba ireo. Ho andray dia mifanajako ny tenin'ny dada fotsiny tsy maintsy anarahako azy eny. Sany marina dia kamo tokoa saingy tsy misy azoko atao e. Tokony dada ry sisa mba fianakaviany mantsy aho. Izany tena mbola jamba tanteraka amin'ny fanompoan-tsampy io koa mantsy izy. Izy le tonga tsy tapaka ary mitoetra ho mpamory sy mpampatsiahy ny mponina Ambohibolina raha sanatrika misy manadiny ny fiaraha-manompo eny. Izay ny momba ny tanàna sy ny fiainam-panompoana misy andreo tanàna telo ireo. Indray andro fotoam-panompoana indrindra tamin'izay. Ny 9 Jolay 1927 maraina tsy mbola vaky masoandro kory. Ody ry dadabaso mianaka. Ody. Iza koa ary izany olona tsy mahalala fomba vao maraina izany. Andro vao amin'ny 4 latsaka ve rangahy dia zao natao. Ho avy. Izay kosa ny dada fa nifoka. Ary aloha zaho hiverina torra izany. Amin'ny 5 sasany vao mifoha eto na amin'ny 9 mihitsy fa efa mba taitra ihany dada. Raha vao kamokamo eo koa dia tsy handeha any Ambohimamory izany ka. Mody lazako dada hoe marary ny kiboko. Otry. Tao manantona makatindray ary dada izany ko. Inona fa tsy hanaitra azo ao nataony. Tsy afoy a? Efa taitra kosa ianao ko. Fa misy inona ry dada? Ary iza le nandondona teo? Ngara sara lanaka. Otry, fa misy inona hono ny to tsy mahalala fomba vao maraina ohatran'izany izy ka. Nefa mba efa lehilahy lehibe voki-taona ihany ve ranga? Tsy izany angianaka fa naharay vaovao ratsy vao maraina hono izy. Fa misy inona? Ohatrany vaovao ratsy avy any Ambohimamory. Tia ahoana? Tsy makany izany tsika androany. Sady za koa ny ry dada tena kamo mihitsy ho any. Aza dia miteniteny foana ary tsy afoy a. Ka zanitro. Mila mandeha an'izao dia izao tsika mijery an'izany ihany. Ty inona koa ary izany. Ary ndeha ianao miomana dia ndao andeha. Efa sasa-miandro koa ngara sara lao. Tadidio fa dity tsy maintsy ataontsika izany ry tsy afoy a. Indrindra fa momezam-bonina hatran'ireo vasimba lehibe atsika ireo. Ary aingana ianao e. Maika sy dodiny ery dada. Sa kosa mbola tsy nahafantatra sady tsy mbola nanontany koa ireo hoe inona ary le vaovao ratsy. Natao ny fiomanana ary namikiviky tamin'ny andro mbola maizimaisina izay telo mianaka. Henoko tamin'ny resaka izy roa lahy fa misy fatin'olona hita eny Ambohimamory. Mbola nafanako moa ny adevitra ry zareo hoe maty ho azy sa namono tena. Sa koa sanatria nisy namono. Dia naleoko nangina fa tsy niditra lalina. Niditra ny tanàna any andafy andrefana izay telo.
any sisa nandrasana koa kay satria efa niandry teo daholo ny mponina rehetra tao. Fa anytany voatavagatony izay dia avy hatrany dia niara-ndrona tamin'ireo mponina ireo da mita ny 2 kilometatra iazo an'Ambohimamory. Nanomboka teo ny tena tantara. Ny tonga teny izay dia io lehilahy iray no hitafaty eo amoron'ny renirano, midaboka tsy hita endrika. Efa hita amin'ny fiakanjony fa tsy mponina manodidina anay mihitsy. Miaraka amin'ny kiraro matsokoloha ireny mantsy izy, manao lobaka mihaja manga tanora, pataloha velouro miloko volontany, miorakoraka sy mikotapa ny vahoaka. Amin'izay indrindra no nitsangana ilay rangahy lehibe ny tanàna any Andafiandriafana. Rangahy efa antitra dia antitra, ravaka an'ireny fagapito ireny. Ny sandriny havia mifatotra lamba mena, ny sandriny havanana mifatotra lamba fotsy. Tsy mitafy ny tapany ambony raha salaka lamba fotsy ny tapany ambany. Feno dianatsy ny vatany manontolo, izany hoe olatra matevina dia matevina na ny anoloana na ny eo afara. Raha araka ny fantatra koa dia manambady 3 izy io ary mananjanaka 2. Eny izany io ihany fa ho indrindra izy tamin'izay. Io ahoana rehefa mangina fahidinjana ary azo no miteny Andriny resaka koa zay dady be. mangina wa zazo no miteny sisa zay akombony vavy nisy namono maly lehilahy io ty amiko ty ny kara-pamantarana azy izay hitany kajo azy tetetratratratsy ny marina tamin'ny 2 sasany raha izy andeha hanomana fandraisam-panompona tety. Ny lehilahy dia mitondra ny anarana hoe Andriandrano be Ferdinand, izany hoe tsy mponina avy eto Andafiandriafana na avy eny Ambohiborina akory izy. Olona sendra nandalo tety izy ohatrà toy izao, tsy maty nofoaizina na nanota fady izy akory, fa von'olona nindrina nataony niatra taminy. Isan'ny fanotana fady anefa izany satria tsy avy eto no nanaovana amin'ny famonoana. Porofo izany raha eraky ny bozaka reny taritana azy ety Andoharany reny. Noho izany voalohany mila mitiotsika arak'izao hitantsika izao anefa dia niofo rano Loharano. Izany no midika fa tevitra amintsika amin'ny vazimba andrainy. Noho izany dia ravin-dongozony tsy maintsy hosorana amin'ny vatana aorianan'izao teniko izao. Faharoa, mila manala faditsika, vatarina ny olona namono azy ka atao sorona eo amin'ny toerana misy azy io. Izany dia atao mba tsy hireta amin'ny fahatezerany vazimba andrainy. Ary fahatelo farany, raha mbola tsy niova araky ny maha izy azy ny Loharano amin'izay fotoana izay, dia asesy hosorona ihany koa ny ankohonana. Ny fianakaviana Vandoza mandra-piverina ara-dalana ny asina Ambohimamory ka tomboy amin'ny fehary ny fidiovana. Vita samatsara ny fidiovana, miverina nanodidina ny Loharano ny olon-drehetra. Miteny indray dady be tamin'izay fotoana izay. Tsy haiko ary tsy hitako ny navanina famonoana ny lehilahy io, ka moa vonina ny an'olotra ny tena neto fa izy. Anana sy ny fampitodido fotsiny ny rehetra. Iza tokoa moa no anakita olo-teny io nefa fahafatesana no miandry azy ao ambadika izay. Tezitra dia tezitra nefa dady ka milaza indray hoe ny fahatezerany vazimba andrainy angano andrasanareo, sa miandry tondron'ny sikitiko zao tomboka tsotra na fangiry voriana lalina anareo safidy. Teo ihany ny teo, saingy teo kosa nanomboka ny sokatra ny fanamelohana. Dada no ny teny tsy nahatambava.
ary so dia mba tsy ho asy ihany ary na vitan'izao e. Mody manetsikelo fotsiny nampandrenisany atsika vahoaka. Marina mihitsy zany lazainy dadapaty zany dadibe a. Jerety izy raha tsy mangovotra mana angamba. Tsy a, tsy nahavita an'izany ary olona, tsy namona ny olona izany ary dadibe a. Sady nandohalika ny tovolahy laja-dranomaso. Mifona sy ny talo teo anoloan'ireo vahoaka efa romotra dia romotra. Za kosa nefa dia nino fa tsy izy velively no nanao an'izany. Efa mba fantatry ihany mantsy izy. Lehilahy tsotra sy fanompoana marina raha izy. Asa fotsiny raha hoe tsy misy tandroka ny ratsy angaha. Mangina mitsangana teseritsosy a. Ny sisa ho mangina ary averiko ihany. Zay nahavanina izao famonoana izao no oka iseho eto alohako eto. Tsy nilaza mihitsy hoe mifampiem-pangana reo. Ary misy tovolahy fito mamadika ny lasana. Avadika fa tsy ahetsika amin'ny toerany a. Eny tompoko. Oay. Tsy afoya, no fa maninona ianao? Io Samory! Io re olona! Samory! Io olona! Inona no dapaty? Fa ataonareo inona ny zanako e? Avy aloha ny zanako a! Tata! Avy aloha nareo ny zanako fa tsy namono olona izany izy e! Angina tanteraka tata. Ny tomany, ny fona saingy tsy hisy hevitra intsony. Tsy nanondro tena fa voazata anatin'ny tsy nabozina. Eny fa na dia tsy sady koa ary namono an'ilay lehilahy hita faty teo. Nitaritarian'ireo vahoaka nakeny an-dafy-andrefana. Nanomboka teo ny fangiry firiana satria ny tongotro roa no nitaritan'izy ireo aho. Raha tafadaboka tamin'ny tany tamin'izany. Raha patateraka ny lamosiko. Fenondratra ny vatako. Aurora sy ny sisa mandra-pahatonga teo an'ilay tokotany be iray namatorana. Eo ianao rikala mpamosavy no miandry ny andro fito anaovana soronanao i dadibe. Hitanao izany fangiry firininy atsika sy ny hanohanany izany ho ihany izy nanamafy. Avy anaikitra anao eo ihany koa ny biby maro isan-karazany. Tsy tohizako intsony fa aok'izay e. Nitomany aho tamin'izany fotoana izany. Saingy efa ritra teny an-dalana ny ranomasoko. Tsy misy nilatsaka intsony. Ny sisa farahateniko iny andro iny teny hoe fitsarana tsy marina ny ianao ry dadibe a. Ary misy ny mpamosavy dia ianao. Ianao ny mpanompo sampy sy mpisikida eto amin'ity tanàna ity ka tsy ahitany ny fahazavana. Tapitra teo ny roa andro telo alina. Dada kosa nidiana tamina trano indray tao an-dafy-andrefana ihany. Tsy nihinana, tsy nisotro. Natsapa efa maty saty anefa mbola aizy tia sy manam-perana tanteraka ny fofonaiko. Tsy nilazaiko tokoa ny antony nampikohaka tamin'iny fotoana iny. Izany anefa ny voditra izao fiam-pangana zao. Ka zao ary iandro ny fahafantarako lehilahy maty sy namono. Andry andray ny be Ferdinand tena anarany. Izay tsy niveriko izy mihitsy na dia efa nitonoany dadibe ihany ary izany teny amin'ny loharano. Lehilahy ny vahiny tao amin'ny etapabolana ny alohan'ny nahitana ny fatiny io izy. Tsy haiko izay tena resaka ry zareo tao fa izy dia hidata ary Ndiara Charles no resaka taminy tao. Zahavy natsaka rano no fanena azy teo ambaravarana raha izy ho diny. Nitondra fiara 4 tamin'izay. Tsikitsiky no ny fampiarabanay. Teto izany koa no fanaovam-beloma. Andra-piona ho izy tamiko. Ary efa namelona ny fiarana izy dia niantso andray. Teoko moa dada sy Ndiara Charles ka
nangatapijeri azy ireo koa nanao baiko tamin'ny lohany dada ny laza hoe ndehana nanantona azy avy eo hoy izy hoe hiandry ny anarako ianao kosa efa fantatro fa tsy avoy ho avy matetika aty aminareo aho fa toa tsy mahafoy ianao sahady tankina tsy nateny aho izy ny fiarany koa moa lasa ihany i dada ny tonga dia niditra tany an-trano avy eo fa ngiara-salina nomenika kakaka sady nanao veloma paraingy tamiko ilay tovolahy saingy tsy afaka atao an-tsaiko kosa nandritry ny tapabolana haiko fa ny fo ny fitiavako efa mbola tsy sanana isy resaka ny momba nyizany tamin'ny dada mihitsy aho izay ny tena tsy zakako sy tsy tanako tamin'iny fotoana nahitako ny fatiny iny nahatonga ny fiampangana ho mpamono azy toy izao eny manana ny Andriamanitra matoky anefa ka tsy natahotra ny ho faty vonina ny zakana dia tsy eloka nataoko akory aza Andriamanitra vonina aminao fa tsy mendrika meloka teo anatrehanao na ny ratsirany lela lehibe iny ny tsara azo mpamosavy amela ny fo malotoko ary ta io ihany koa izay raiko izay tsy afoy so azy fina ny ataonao aty asa mitabataba aloha anavitra anao so azy tsy avelao aza fohainao kory ny fatorako fa ianao ve adaly fantatro fa tsy ianao no namono an'iny olona iny dia maninona za kosa ianao no namono azy mangina aloha ka zay va ny fatoranao ao mitambesary eto atsoroka eto fa hitsoaka hialy etontsika aingana fa isy ahita eto ihany ainganao Joazy Joazy ahoana ampitino aho fa misy inona ary tsy afoy ina moa tokony antony anavotana ho ahy satria fantatro fa tsy meloka ianao raha ianao tsy navita namono an'iny olona goavana be sady vavety diso ianao ry Joazy za tokoa ny namono azy iny maninona ary tsy afoy tena reto tanako roa reto mihitsy finona mampome anao amin'izany nefa tsy mahay mandainga ianao tsy inona ka tsy tanan'izany nahafaty an'iny olona iny fa basy ry tsy afoy zany basy hitanao fa tsy fantatro akory matoy ianao taitra dia tsy ianao zany namono azy Joazy fa ahoana ary tsy namono an'iny olona iny tokoa saingy matahotra fa inona ny atahoranao ry tsy afoy ary aza nytomany voaheloko sy voaroiroy niaraka tamiko koa ny ianao raha sanatrika tratra amin'izao tsika matoa sa manao an'izao ry tsy afoy efa vonina zay eny fa na dia amozako ny haiko ary tsy tiako mantsy raha hain'olona tsy meloka no alatsaka amin'ny fitsarana tsy mariny vo maika fanontana fady mety ahitana loza ety zany savasavao fa mbola tsy lasa lavitra izay tsy re daholo ny lavabato rehetra raha olona ray izany tsy anatanjaka be takin'inona izy rery ve dia avita hitondra rarom-parain'ny andro savasavao aingana oay teny efa zany ry zany ny feo androta sy ireo vahoaka fa ndao hialaingantsika ao aloha ianao tambesary eto atsoroka ihany fa rehefa lavidavitra vao mikafiry mandeha mino fa efa miverimberina koa zay ny ianao tamin'ilay rano nysotroanao teo ka ao aingana ary misaotra anao ry Joazy zaho raha tsy te hiare tamin'ny atezerany dadibe tsika dia tsy maintsy atao izay azahoana andreny vao marina zao fa tsy ho azo tokoa miaraka amin'ny any nofahana ny pozina napatory ireo mpiambina niaraka tamin'ny alina
avy eo izy na mahafatorany tsy afoka nitondra azy nylositra. Ka inona natao amin'izany rota zanaka daty eo? Inona natao zany? Natao amin'izany Misambotra azy ireo e. Mila tonga tsika eo anatrehany daty be izy ireo. Atao zany na matina velona. Mazava. Mazava e. Koray eo. Ka zaho ny folo lahy miverina manesy ny ala izay lalovantsika tamin'ny alina. Jereo lavabato rehetra, ny ambony kosa mihaza miaraka amiko. Averika eo hoe tsy maintsy azo ireo ahoana zany ry Joasy? Tena loza. Marina raha tsy fometsika atsika dia ho tratran'ireo. Efa tsy lavitra tsara eny zareo ry Joasy. Sady amin'izay tesitra dia tesitra. Mangina mihitsy aloha ianao dia mitony ary endrasy io fa hoaiza ianao? Tsy mahazo mihetsika eo mihitsy ianao raha tsy izany miverina makanao eo zay indray ary zay asaiko ataonao fotsiny atao raha te ho tafavoaka velona eto zay fa lasa aloha. Matanjaka loatra raha Joasy. Sady nivady sakafo sy rano izy no nivimbina teo atsoriny nandritra ny alina tontolo. Eny nifosana tokoa raha izy nefa na zany manoatra noho ny herin'ny bibidireny mihitsy ny hery ananany. Tsy mba nilobava ho reraka izany mihitsy izy. Toa izandray ary no miangavy azy matetika ny mba handehanako an-tongotra. Saingy tsy navelany foana moa matetika tazomy hero izy fa mbola lavitra ny dia. Ny ady atrehana raha teo tsy mora. Nanaiky ampahotsana ihany fantatro tamin'ny dina taona iny fototra eo ery ananany io. Fitiavana angamba. Efa ela tokoa ny fantatra hoe mitsiritra izy. Nazany aza tsy dia tao an-tsaiko loatra ny hiaraka amin'ny mponina an-dafiandrefana satria za efa nanompo an'Andriamanitra. Izy ireo mpanompo sampy sy mpanompo fahazimba daholo. Izany eo ihany fa niandry ny fiverenana eo nandritra ny 5 minitra. Ka nefa fa tsy nipoitra ihany izy. Reto mpanenjika anay nefa efa tena manakaiky dia manakaiky. Tsy avela ny ala teo efa natahotra ny hotratra ihany koa. Nitebiteby sy nitaintaina fatratra. Toa mila tsy ho zakako ny fitoboko ny foko. Hotratra eto ve? Tena ho loza fefa 30 metatra eo angamba sisa izany olona izany dia ho tonga eto amiko. Izany ny ainako teo ampiandrasana ny Joasy. Sainy hoe veriko fa mety efa tratra koa angamba nitomany tamin'izay. Sady nahatsiaro ny dadandray. Inona ireny mahazo azy any ho hiatany an-tsaiko tany. Niondrika ny vavaka sisa no any mba heriko. Azy zany aingana any daholo. Tena leratsy Oay Joasy teo sanatry ve ka isany tratra ny anany olona izany loza marina. Dia ahoana ny ataoko? Na ialeto ka ialeto Tsy afoy za ihany ty. Fa ho aiza ary ianao? Joasy tonga ianao efa natahotra. Okizay fa efa eto aharo anao miandro kely sisitsika dia lasa amin'izay. Miandry an'iza tsy afaka ho aiza tsony koa nefa tsy aleo very Joasy tonga dia mibaboka fa efa akaiky anefa zareo Efa reny lasa reny daholo zareo Lasa? Tsy hitanao reny? Eny tokoa fa maninona ny daholo reny ry Joasy?
Tsy zany zao mamaika fa zay lahtsika eto ry tsy afoy hitanao ataotsika zay atafidirana amin'ry alana kitsikitsika ry aloha dia eo indray tsika mahita zay tokony alea avy eo ankitsikitsika Migarasha lasy mioty aiza ny lalana? Tsy hitako rota felisy ny tampoka koa ka torana tsy nahatsiaro tena teo. Migarasha ry lasany hitako ny azakazaka anakany izy zay avo tsy nahatsiaro tena. Inona mbola indrasanareo eo lasa ataovy zay tratrarana amin'izay aingana. Lasa io aiane Nagaga fa tsy tany amin'ny toerana anisany eny nalehan'ireo olona mpanenjika ireo. Ny fanohatra tanteraka mihitsy aza satria ihanana lavitra anay zareo. Lalaka indray ny lalako mbana teo ka samy mizotra ny lalany avy. Tafiditra teo amin'ny alana kitsikitsika Soamatsara izay no nitazan-davitra. Nandefa masina teny amin'ny alana Andafendrefana. Teo amin'ilay toerana nialanay teo. Zava-doza ny zavatra tazany masoko tamin'izay. Ary eny tsara koa ny feo satria manako dia manako. Eny fa na dia efa kilometatra maro aza ny elanelany dia mifankatazana tsara ihany. Avy eny tampony zareo. Soasy kosa ety ambany hiditra ny ala. Soasy ny taitra ka nahatazona mafy ny tanako. Tsy afoy kaloha Fa misy ina ry Joasy? Reraka anga ianao? Jerenao ny jereo tazandry zareo tsika reo mitabataba sy miorakoraka reo ambony reo zareo. Eny tokoa. Ary iny dia ataondry zareo zandry Joasy to mitabataba fotsiny. To mitabataba fotsiny zareo fa tsy manenjika tsony. Dia maninona koa iny saina mena iny no atsangana ohatran'izao. Efa tazantsika ary midika ho fampitandremana sy tsy hanohizantsika ny ditsony iny ry tsy afoy Tsy azoko. Fa ahoana ry Joasy? Iloza ry tsy afoy tratra ny namantsika. Namantsika izy? Io jereo Ka mahatazan'olona maro fotsiny hafa. Tsy haiko hoe isa no isa amin'ireo tazany tsara ry tsy afoy na ndraso aloha ndraso fa misy zavatra afaka hitanao azy akaiky tsara ato. Otry to maso lavitra. Foentiko miazy ty ary ity jereo ainao ny dikan'iny saina mena mitsangana iny amin'izay. Ary vehivavy iray manatsangana an'ilay saina. Roa teo ry tsy afoy zanak' dadibe vavy matoa. Ay ve izy io dia mpanao solona izany io raha azoko tsara. Vehivavy tsy mifady trovana io ry tsy afoy Otry iny an'ilay lehilahy ilay saina dia iny tiana ilaina avy any an-damosiny ity. Oay to sabatra angamba izy izany. Sabatra lehibe iny fanapahandohan'ireny biby any anaty ala ireny. Manjelatra be izy izany ry Joasy karazany tena maranitra be kosa ny fahitako azy. Izay mahasabatra lehibe azy. Izy rery no manana ohatr'ireny ao amponina Andafendrefana. Iny marika fa lehibe mpiazy izy ry tsy afoy Oay ary izy ty lehilahy taritarihindry zareo avy an'ity. Iny fa nitraka ilay lehilahy. To singa Charles ve io? Izy io ry tsy afoy izy nanafitra antsika tsy ho tsatra teo amin'io toerana io. Izy namea ny pozina fampatoriana tao tanaty sakafondreo mpiambina niaraka tamiko. Dia mbola izy koa nanoro lalana rehetra tokony izorantsika ahafahana amin'izao zava-doza hatrehantsika izao.
andray dia ataondry zareo inona nefa izy izany e sy rehefa nasainy nandohalika ie dia miteny ilay tovavy hoe Rota raha mbola tany tafady amin'ity tanàna ity dia tsy maintsy ho faizina e ary raha mbola ny mandosa ihany nareo a dia efa maizana avy mihoatra noho izao no azo anareo mazava enonareo ve izany e andray nitapahany tamin'ilay sabatra ny lohany gara Charles Malina lozako izao sany nahatonga izao tsoasy okizay ry tsy afoy okizay aza mitomantso fa ndao amin'izay andeha tafavoaka ny alana kitsikitsika tokoa dia tonga ho faratsy io izay ny nahagaga hoe tonga tantsahatsy izay toy ny fanenjehana tao anala vetivety dia retsy lavitra ny indray ireo tsy namela nandositra hitako tena reraka koa tsoasina dia mikiry mibata hatrany aza dia keretsy sakatiny dia avy indray izy mibata elo mafiasa ka tsy nanakitsony koa ny farany tsoasy oke tena mitsanona mihitsy loka tsoasy mitsanona aho inona ary ty ataonao ty ry tsoasy tsy vitako tsony fa misiny na tany ianao mandeha mitsoaka fa za iandry an'izay gatonana eto aza miteniteny foana ianao ry tsy afoy fa ianao ve adaly ka zany eny tady avin'ny zareo fa tsy ianao e dia maninona tany ianao mitsoaka fa tsy tia hitanao voaheloka hiaraka amiko koa ampiany nahita ingara Charles voasabatra maty teo dia atao ohatry nazy ohatry n'iny koa izany ny tadiavinao tsy misangy aminao ny ireo olo ireo ry tsy afoy e ka zany aneny ilazako anao hoe ndany ianao mandeha efa fona no faty ary tsy tsoasy afoy ianao no niraisin'izy ireo meloka sa ngara Charles aminao ka ny fanontaniako fotsiny valiana e ka zay zay mihitsy tsy misy anavahana amin'izay koa nazana ianao ao amin'io tanàna io dia lazaiko anao tsara izay naman'ny ambolambo dia ambolambo tsy manan-kery ao ny fifonana sy ny famelan-keloka raha tsy misy fambara manokana andao andeha fa tratra eto ihany tsika ka ho tratra eto ihany ny farany ka reraka ngeno ry tsoasy tsy maninona izany ho sika raha teo mbola tsy nisakafo na dia ray sotro azy ka tsy manam-potoana amin'izany tsony tsika ry tsy afoy izay ahatongavanao faratsio izao ny tanjona eka anao sy nididohanao ty mihitsy ary tsoasy ka ely izany fireto akondro 3 ambony reto no ano aingana ho anao e dia ndao amin'izay andeha tsika efa lany ireny dia bataiko indray ianao avy eo tsy ireo amin'izany moko maninona e hitondra ihany ny masaka ao andohanao ny hainao fatin'ny arerana tsy eritreretinao mihitsy tsy maintsy saraindreto ka tsy amelanao tsy hihinan'izany kosa ano anao rery fa efa misy ray ty amiko ty ampy ahy ty tsy nisy minitra 10 akory fa vantany voalaniko ilay akondro fahatelo dia nibatainy tsoasy indray ary nanao azakazaka farak'izay vitany izy sefisefiny miampy ny feonangely ary ny keririoka amborondolo ny feokira mameno ny sofiko eo koa ny alalalovana izay mikorofaka manaraka ny dianay tampoka teo nefa sanoany izy izany ry tsoasy eo sanatrikatratra ve tsika nefa mba efa niezaka nandeha mafy ihany ianao e tsoasy fa maninona ianao tsy miteny napetrako tsoasy fotsiny ndraisiny ny tanako roa avy eo ary izay nanakona ny vavako sy niteny tsy ny volana izy itsekilany kosa nefa Zuba manao latsakala eto amin'ny faritra misy azy atonareo tsy namaly akory tsoasy dia miteny ihany ilay feo hitondra sosa anota fady mila vonjy mila farapina fa nahoana ny samy joro amin'ny marina
Ay, rehefa izay ny taona fa mety tovolahy dia zoro ny lalanareo a. Mazaho fandresena. Tsy tsy afaka ny anakanazy ireo akory a. Ny ihany tandrova ka misora ay lakinareo. Ndao am'izay tsy afoy a. Ndao andeha. Mandehana kely aloha ianao 10 minitra. Tsy ho vaina ny dia fa kely sisa dia afaka makaina am'izay tsika. Zoasy fa isa le olona nresaka tamintsika teo. Tsy hitako akory fa toy feony fotsiny ndreko. Sika koa nefa samy tsisy mamaly azy nefa izy toa miteny foana. Fantany ary ny zavatra mahazo atsika. Tsy zany fa vazimba le izy teo tsy afoy. Vazimba? Ie. Fa nga tena misy an'izany tokoa. Efa le renao teo e. Misy tokoa ny vazimba. Dia maninona sika no tsy natao ninina akory? Satria tsika tsy nanao ratsy azy ry tsy afoy a. Na nandika ny zavatra sainy tandrovina. Tsy azoko. Zaniko. Mpahazavao bebe kokoa ny Zoasy. Mahavita miresaka sady mihazakazaka nefa ianao. Tsy aleo ve tazomina hoe dia rehefa vita izao ady atrehantsika izao zay vao miresaka an'izany tsika. Indray ary efa lasa lavitra ihany izay. Tsy naheno an'ireo mpanenjika tao afara tsony. Asa hoe mba hareraka nakaina koa ary ve zareo. Na maizina aza nefa dia tazana tsara ny faran'ny alabe. Tia volana raha teo moa ny alina. Tongotsika eto farany. Tazanao efa tapitra eo aloha eo ny ala mikitroka. Dia ahoana ny atao ry Zoasy? Mitady toerana afaka andrina izao aloha ny atao e. Mino fa voatanandrafoitsika ry zareo matoa tsy retsika ao aoriana intsony. Rafoitsika? Ie. Fiza koa izany? Le tompon'ny hazo menana kitsikitsika re a. Tompon'le hazo mandeha raha mbola tianao fantatra dia le vazimba nresaka tamintsika teo iny izany. Ay. Ie. Manana anarana koa izany rehefa vazimba ireny. Dia ahoana koa izao no nahafantaranao an'izany? Ndao tsy ambadika itsy vato itsy aloha tsika no hijanona ka. Dia miako safidy roa ianao avy eo. Safidy roa amin'inona ry Zoasy? Oay. Enao ve aloha izany? Fa misy inona indray? Misy inona indray? Dia ho sanatria ve ka? Zany reniraha zany re lazaiko anao a. Tena sarotahotra koa ianao ty ka. Mba manaitra koa ianao. Tena efa mivadi-po mihitsy averanga. Atritsika ny andra aloha. Ary ndraso vetivety eo a. Fa ho aizandray re ianao ry Zoasy. Eo vetivety aloha ianao e. Anarina n'ity vato efenantsika ty a. Ho takomako ahatra. Raha sanatria mantsy dia mba sarotrarotra tazanina izy amin'izay. Dia avy eo haka rano sotroina koa e. Zoasy angany ianao a. Eno a. Matahotra rereto. Tsy ela ka. Aza matahotra fa raha sanatria ho a dia ny renirano aloha voalohany tsy maintsy andehanandry zareo. Tsisy tokony atahoranao mihitsy. Efa tsara arina tsara koa ty le vato ka lasa vetivety aloha. Eny ary miandrianao eto a. Say indray Zoasy le mampitaintaina. Aiza verangako efa ho atsasakatiny mbola tsy miverina ihany. So dia zahay ary foana isy zavatra nanjo azy iny any. Iaza hitako ry lanitra ka ho faty noho ny antony ny tovolahy tsara fanahiny. Oay, misy mikofokofoka mandeha ny izany eo ambony eo izany e. Ie, anantona ty mihitsy izy izany. Ahoana moa no ataoko raha sanatria tsy Zoasy izany? Dia ho raisi-potsiny eto izany rery tsy afoy. Zay any a dia tafaverina. Zoasy, tena mampivadi-po ianao ka. Otry,
marina mafy fa tsy efa kely sisany aiko. Raha mbola eto aho a dia tsisy avelako matitika anao izany. Tsy asy a. Ahoana? Fina nefa na ela be anao tany. Reto. Ay, feno akondroka eo ambony ao tsy afoy a. Dia naka azy reto aloha dia nanatiodio ny tao ambony tao koa avy eo. Fa nanatiodio ahoana? Ka tsy maintsy atao izay fika rehetra tsy akanisandry zareo midina aty raha sanatria tonga eo tokoa zareo e. Ay, tena meky niara-nita-tsainao ty mihitsy ny ary Joasika. Izany io ihany fa zaho le safidy omeko anao ry tsy afoy a. Miaina anao a? Nefa sady mihinana no misotro ihany tsika. Eny e, ka hoito ary ny resaka ao e. Efa liana be mihitsy ako. Ka zao ary fotoana fohy no ahafahantsika mijanona eto. Ka na fotoana toriny izany na fotoana hitantarana momba n'ilay vasimba tiana ho fantatra. Sady makany ihany moa izany tsika. Karazany tsy ahita tory ary Joasy fa aleo momba n'ilay vasimba izany no ampahafantarinao aho. Ay, ka zao ary raha fohitsika na fohitsika hoy a ilay vasimba nanakana antsika tsy hita maso teo iny. Mino aho fa efa renao ny tantaran'ny alana kitsikitsika. Eny fa na dia tsy mino fisiany izany vasimba izany ary ianao. Ie, efa henoko ihany aloha e. Sady hoe tsy mino izany ane ahy e. Fa tsy matokony mbola fisiany izany tsony. Ay ve, dia mino amin'izay izany ianao amin'izao satria efa nandre a. Nandre fotsiny fa tsy nahita maso. Eny e, rehefa ianao no miteny dia mino a. Izany? Ka zao ary miainanao a? Fohitsika no lehibe amin'ny vasimba eto akitsikitsika ry tsy afoy a. Vasimba azo lazaina fa tsara fanahy sy mendrika omekasina tokoa izy sy ny tariny. Satria tena mitazy an'iny ka mangataka ao aminy. Tsy toy ireo vasimba eny Ambomamamory re a. Ny indray vasimba masika sy mpanararoatra. Zarany aza tovona tsoriny isaky ny famoriana mba haela velona azy. Tsy misy azoko. Kely saina sy tsy matakatra sary tahoatrisany dia mamezainga tahany rehetra. Ka toa hoe manana hery miafina tokoa ny ahoany zareo reny e. Diso izany ry tsy afoy a. Ny vasimba dia olombelo loatra antsika ihany. Izany ve? Ie, izany hoe izy tsy hita maso fotsiny. Ny hery ary tsika manana noho izy fa saingy tsy haresy azy aloha tsika. Zareo mahita tsika tsinona. Ka raha miady aminy dia ohatrany hoe miady amin'ny rivotra izany tsika. Ka izay tsinona ilay hery miafina anananiko. Tsy ny adezerany kory no nampivadika mena be an'ilay loharano tao am-boiboriny iny. Afaka resena tsara amin'ny vasimba ka. Ary afaka ampitahorina sy rahonana koa zareo. Raha olona mahay an'izany. Azoko antoka fa olona ohatranao izany io. Eny, mazava ho azy. Ary raha momba an'ilay rano vadika raha indray dia hoe ahoana? niodiny dady be no nahatonga n'indry tsy afoy a. Tsy ny vasimba no mitaky sorona fa ny sampy ivavahana. Vasimba ary matahotra azy dia manaiky izay asainy atao fotsiny. Izany hoe manana hery ahafahany mifandray an'ireo vasimba ireo koa izany dady be. Izay indrindra. Ary izay no mampasiaka an'ireo vasimba ireo. Vao tsy manaraka ny baikony, izay baiko avy amin'ny dady ihany dia atao sorona. Sorona foana. Oka izay izany resaka izany hoanka. Totra ny vao maika manampitrotraka ny aretina andohako fotsiny. Mbola be da be ny zavatra tsy voalazako anao e. Ka oka izay ry Joasy a. Tsy te resaka an'izany intsony a. Ny tiako fantatra fotsiny dia hoe ahoana ry tsy afoy? Ahoana izany ilay fomba ifandraisana aminy? Mino fa tahaka ny nataonao teo izany. Tsotra ka. Akipo ny maso a. Dia ampidirina ao an-tsaina izy sy ny feony. Ao nareo no miresaka. Tsy mila miteny akory ianao fa ao an'eritreritra no miresaka aminy. Izany ve dia mba marina ary Joasy? Izany marina ary tsy afoy a. Ndraso fa porofoko aminao izany rehefa afaka ty ve tsika? Marina mafy ary mba hirarahana izany intsony. Ny tiako fantatra farany dia hoe ahoana? Oringanonay Razana Malala sy Razafin-Drangita. Iza koa izany?
Tia horingana tao ahoana koa? Rehefa tia ampitahotra azy ireny ianao dia izany no teneninao an-tsaina ary tsy afoy a. Koa raha tsy adala izy ko. Tsy avy hatrany dia ho vonoiny eo a. Aolana io ny tena. Raha tezitra aminao izy dia mitsoka mafy ny rivotra ka mety hamono anao tokoa. Saingy teneny mafy ao an-tsaina hoe Razana Malala sy Razafin-Drangita tsy nampianatra anareo namono olona izany, fa nanafainy nataony. Razana Malala sy Razafin-Drangita no vonjeko mialoha raha mialy eto mifanahako. Dia hitanao tsara fa amaly anao sy hanajanao izy ireo. Artsoasy a, tena hoaka izay ka. Lalina loatra ny misterin-javatra resahanao antiko. Ka ilainao foana anie izany raha mbola oniny eto amin'ity tanàna faratsy ity ianao e. Manodidina ny Ambohiborina sy ny Andafandrefana moa izany. Tena toerana mbola hanjakan'ny vahiny mba mantsy aty. Soasy a. Ka matahotra fa hoaka izay. Raha sitraka ao dia hoe ahoana ry tsy foy? Fikirao tsandrinao mandra-pialantsika eto. Eo ary. Eto fa mihana mafy anao mba tsy hatahoranao intsony. Soasy eo. Ahoana ry tsy afoy? Tiako ery. Tsy afoy. Asa izay nahazo tamin'izay fotoana izay. Nihiratra mantsy ny masoko dia ny andro efa nazava ny tsinjoko. Niondana teo an-tratrano Soasy a. Tahitra mafy. Kahaka tamin'ny zava-bitanay. Toa nanjary lasa nanenina indray asa. Tomany ny hafarako. Masaka tao an-tsaiko dia tsy natoky azy tsony a. Olona mpanararoatra fahalemena izy teo anatrehan'ny masoko. Lasa nampaharikoriko any ny sery azy ary. Ohatray. Dia hatra maraintsika marina. Otry tsy afoy. Fa tomany ianao. Fa misy inona? Sandry any anontanianao. Otry. Ela tsy vanina. Mpanararoatra. Dia vitanao very Soasy. Vitanao. Tsy afoy a. Tsisy zavatra azoko. Finina ny vita ka mampitomany anao ohatr'izao ka? Lazao, inona? Fa ny fanararotanao afinina indray. Ay, aoka. Zay vao azoko. Ka faly san'izao ianao fa azonao ny ilainao tamiko. Faly ianao. Tsy afoy a. Sao dia diso kosa izany fandraisanao azy izany. Fa inona ny marina? Sa adala izany na nanonofy aminao? Oka mihitsy loka. Tena aleo hazava tsara. Raha zava-bitantsika ny lazainao a. Toko fa tamin'ny fitiavana. Sa ve diso ahy? Fa efa niloaka taminao nga io vavako hoe tianao a? Eny. Ekeko fa tsy mbola niresaka fitiavana tokoa tsika. Nefa aza nenenana moa aky a. Tsy nanararoatra anao izany a. Fitiavana ny antony ireny. Ary matony za manao viverin'ny akoatr'izao dia tena tianao ahy. Tsy tsapanao ve izany tsy afoy? Ary eo ka aloha izay ka. Nefa izany reko ao ambony ao izany koa ireo mpanaraka antsika. Ie. Loza fa tena tafatory maraina koa tsika. Adalana ianao e. Ary rehefa potika eo ihany ny fahadiovako dia aleo pitehako kokoa ny fiainako. Asakasako hijanona hiaraka amiko eto. Oka aloha tsy afoy azy. Inona ary tia mitady ataonao ty? Tiana ho tafita voarendrika eto ve tsika? Zao ary. Afotro ny tanako tsy hanampina ny vavanao. Ka asakasako raha anao izay ahatrarana antsika eto. Ho very maina fotsiny izany ny ezaka sy ny fanampinana nataoko anao raha izany. Izay ny tianao. Oka izay ry tsy afoy a. Fantatro fa tiako ianao. Matahotra sy manana fitiavako fotsiny nefa. Saingy matokisara afako. Averiko aminao ihany hoe fitiavana ny ao ambadika izao zavatra ataoko aminao izao.
mino fa tsy lavitra eto misy azy ireo e. Tsy maintsy nandro teto tokoa reny satria fantantsika fa isanakatsakana. Tsy fantana angamba hoe izy rota. Izay manakatsakana dia miala maina e raha tsy tia hita loza. Ary savasava daholo no manodidina e. Nefa aokany e. Tena nisy nakakondro teto. Ie, nakakondro teto reny e. Dia ino misy dia tongotra miakatrano. Avy hatrany dia anao daholo e. Nahoana? Mino fa ao amin'izany rendrano izany. Ie, any mihitsy mandehanandreny e. Reny fa lasany daholo. Hitanao fa nandaitra ny hevitro. Ary voavantany divy eo ambony ao ireo dia lasa amin'izay tsika. Manomboka eto anefa dia tsisy alefenana tsondry tsy afoy a. Valava iny tsy maintsy andehanana. Tapitra mihitsy iny dia namantafiditsika. Zay rendry zareo fa divy. Ary ndao amin'izay. Ndao ary. Oay. Fa misy ina ry tsy afoy. Soasy a. Misy olona ka eo amin'ny takotakony io. Olona? Olona mipipi. Loza fa hitantsika. Tena hita marina. Ndao aingana fa tena namana io. Ie, tratretsika fa ndao aingana ry tsy afoy a. Aingana ianao fa hiantso vonjy io. Reny re olona rota reny fa lafy. Aza melana tsony. Tora amin'ny lafina avatrana e. Mitandremy ianao ry tsy afoy a. Tena mitoraka amin'ny lefina ry zareo. Odrandritsika ry Joasy a. Matahotra. Irezy fa kelaka izy sa 2 kilometatra eo dia afaka min'ity valafy ty tsika. Efa tena reraka ane e. Tsy vitako tsony. Mivilivily aloha ianao fa efa tena manakaiky ane zany toraka izany e. Tsy mahazo mifanakaiky tsony tsika. Oay, tena ninjery tsy afoy marina. Ndraso fa ho bataiko izy. Tsisy anaiko tratra izany tsony eo e. Mitsangana ianao dia ho bataiko. Aingana. Nefa kakely ry zareo izany ry Joasy. Sady matanjaka be daholo reto andian-da manenjika antsika reto. Lasao, efa kely sisa ho aho. Tsy maintsy misy manampy antsika vao tafiditra ao an-tanànao tsika. Nareraka ary aho, tsy manaiko tratra izany. Kay! Ntongotro. Voatoraka ny lefina ny tongotro marina. Kay! Marary. Kay! Ndany ianao mitsoaka ry tsy afoy a. Aleo zay hijanona eto. Siry Joasy a. Tsy amelanao rerera izany a. Ndana ho a. Za efa namantsiavitra tsony fa mandehany ianao. Tianao ary Joasy ka tsy amelanao rerera izany. Rehefa tratra dia samy tratra. Tia ianao. Tsy mahafoy ianao izany ane. Ka tsy tia hitanao vonon'ireo eto masoko eto ary tsy afoy a. Tsy mampanina izany ry Joasy a. Maherinao ny zavatra rehetra ny fitiavana. Etsy ary. Tsy hofianiko mafy ianao. Mifavaka ho antsika ry Joasy a. Mifavaka ho amin'Andriamanitra ianao. Ezaka na dia tsy haiko ary izany. Kay, tena mbola tsy mivavaka tamin'Andriamanitra izany. Oka aloha. Oka mihitsy aloha. Dia vonoa inona ny andrasana? Tsy tonga dia vonoa izany. Ela niazakazana angahony izy roa kely ka sy lafa-pamindra ny farany. Miheviteny no iza hoy zatonareo ka tomponala no naovina ankafina. Inona ny antony mbola tsy hamonona ny rery zanak'dady? Tsy nareo no mibaiko ahy e. Mazava mbola ilalao kely amin'ity tovolahy miseho azy ho enjany ity amanko. Joasy moa. Joasy? Joasy mahalala ny tsambaratelo rehetra mahakasika ny andafandrefana sy ny ambomamory.
miseho azo tarana bazimba mahalala amin'ny afana io izy re olona ka inona ihany ny andrasanao e vinoa izay ahitanareo rehetra mponina andafendrefana majo asy ah hay mbola maivava ihany ie nefa mbola tsy hamonanao avy hatrany aho aloha e mbola tsy hamonanao a mbola ilalaotsika ary sofa nandalo nandidiny ranjonao fotsiny anie ilay lafina teo e afaka mivalapatra tsara tsika mandra-patongana tanàna nareo mpamono olona tsy matahotra an'Andriamanitra poa marenina tindry sa te ho faty sady tsy matahotra ny ho faty zany e manana ny Andriamanitra mahery efa miandry ihany koa ely zany e fatoro miaraka amin'ny tanana izy ireo taritaritintsika hiverina na tanàna fifaliany dady koa raha izy mihitsy no andatsaka ny endreto fahavalitsika reto a avelao a arary ny tanako e tsy afoya raha zo mifarany dia tady io fa tena tianao a sako tena tianao Rotsoasy a ao anatin'ny fitiavana no ifandaozantsika nefa matoky aheno fa ny raha marina nalatsaka tsy maintsy isy tambiny samy tena zantsony ianao Rotsoasy a n'Andriamanitra ny fahamaliana apetrao amin'ny zao zavatra mahazo antsika izao dia maefa ny anao raha ialety atsika eny ary misaotranao nanoro hevitra mino fa lala marina izany ka aza matahotra fa rahako ny teninao ny herina le mananimboan'ny azakazaka nataoko ny arahana tamin'ny Joasy tonga teo andafy andrefan'izay nataon'ireo vahoaka tarika rota sy mety zanaka tady be sala amin'ireny fitariam-biby voazy ireny nanaovany anay na alina na andro dia fojaby fodoratoraka fovono izay tsy holazaiko intsony i Joasy moa ny tena nataony no ny fiarovana ono nitolefika ny arerana matetika izy satria sy nahazo na dia rano indray mitety aza samba nahazo kely ihany ary nandanitsinana sy tsy tezotra dia pediny Joasy toa izy indray ny manery aka narahiko ny teniny sabako tamin'iny fotoana iny no tena fitiavan'ity mahery fody a fonikatona teo andafy andrefan'izay dia nitsina ny tady be avy hatrany Rota sy mioty zay tady navanina mpiasa mahay tokoa ankehitriny manana mpandimby ratsy izay misaotra anareo miraha vavy amin'izao zava-dehibe vitanareo amin'ity tanàna mamitsika ity ampitao amin'ireo tarikareo mpisarako zany ono ny vahoaka koa misaotra anareo ny dady e hita ianareo any zalahantsika velavelona le dady lesy taranany voela panapahana amin'ity tanàna ity nareo e manginy ampizay hoe teny ambo mamory avy hatrany ireo mpanota fady reo atao sorona ary tsy sorona alatra drano ataotsika fa vatorana dia alatsaka ao anaty renirano lehibe zareo aleo atsapa fanaintainana mandra-patapitsineny ao e maro zany e ary avao koa le rain'ity vehivavy navanlozy ity jery mifalasana andranany e ilayntsika raha teo izy zao jiambo ny sorona takin'ny vasimbo maro zany dady a maro zany toa herim-po very maina fotsiny ny ezaka vitana sy Joasy raha araky ny zavantranga nefa raha tafita tamin'iny fotoana iny tokoa ve izay dia nijanona tapitra hatreo ny sorona ny teniny amoahana ny dady be vao tonga saina hoe avelako irery fofonjy atao kaindraiko lozako ny tenako ihany ny fantatro fisy tsy mba atao an-tsaiko akory
Zao no izy zareo miaona anao zay dady a. Ity zay fangatahana fonana ka iroso amisorona amin'izay tsika. Efa vita fatra tsara eto dadibe a. Ka elo zany fa atomboy ary alefaso alohan'ny tovolahy. Oka aloha dadibe a. Fa misy inona indray? Tsara raha omentsika fotoana anaovany gada da pasiteloma farany anjanany fa avitokany io mantsy a. Zay koa angamba mamitabataba sy sarotra tenena ohatran'io. Ay voay ary ny feham-bavany dia aleo izy iteny. Zay mitenena hono ianao ringarainy tsy afo io miaino anao zanakao. Fifonanao natoko amin'ny zanako no zao zavatra ataonareo amin'izao. Mangata-pamelana aminy a dia izay ihany. Zay fa alefaso sorona ela loatra zany. Ka loka mbola iresaka sy laza marina aminareo koa any a. Araka amin'ny fifonana nataoko teo mantsy dia tsy afoy izany namonina fatan'le lehilahy iny fa za singara tsara. Ahoana tsara hoe rangaty izany. Apoby fiarovana ny eloka fitanjana fotsiny izany dadibe a. Aka zany marina tompoko. Raso aloha tantaraiko aminareo fony sy ny zavatra rehetra. Ka zao ary olony ratsy ibody amin'ny taninay no nahatongavan'io lehilahy io teny Amboborona. Tany izay hitambarako amin'ny rasarylahako moa izy io. Nisy fotoana tonga tao an-trano izy nandrahoana anay amin'ny rahalahy fa hoe azo ny tany. Toy izy ny mpamaly tamin'ny mihitsy izay mirahalahy ka lasa nivoaka izy. Nivoaka ny mpifandraisena nefa tsy hoe nanaiky hipetraka amin'ny tsy mahatompony tany azy. Na tianareo na tsy tianareo dia anontany hoy izy. Tsy namala intsony anefa izay fa modinitsika satria tonga avy nakarano tsy afo no nifanena taminay teo ambaravarany. Dia ahoana? Naneho endrika finamanana taminy izay na dia foto-katezerana taminy azy. Teo ny nalalany tsy afoy olo io tompo ka nahatonga azy taitra vao navadika ireo ny fatiny. Ay zany ny tantara. Izany ny marina tompoko. Dia ahoana ny fomba nantatsahanareo ny ainy amin'izay nentina nanotafady tety? Tapabolana taorian'izay dia tonga tany an-trano ray ane izy. Tonga nandrahoana anay fanondroany ray momba ny tany. Tsy tao an-trano io fa tao amin'ny tranony rahalahako, izany hoe tao amin'ny rasarila. Dia ahoana? Miandro ny toy ny tantara nga daholo ireo ry tatapasy a. Ka tsy izany fa namoaka plety izy tompoko niaraka tamina taratasy. Inona tsara? Izany ho ka dia nitereny anao sy ny an'ireo izay ny rahalahy. Ny taratasy io? Tsy nanapidiny teo alohan'ny mpahafatesany izay ka nanaiky. Izay sy ny terivay manta fotsiny vao lasa nivoaka ny trano izy anefa dia nanapa-kevitra ny hamety tampoka azy avy ato aoriana izay. Dia ahoana toy? Mba hangalana ilay taratasy teo moa izany ary mody antso vonjy avy eo aoriana izay. Nivelesiny sary lamafy tamin'ny angady ny lohany. Saingy tohatra ny tsy nampitsina azy izany. No ilay izy sady fahaventy angamba. Izay indray aza no nitsokana niditra aminy fa natahotra ny fiterany. Hitako tao vaky be ary nivohitra be ihany anefa ny lohany rehefa nitazamika avy eo am-baravarakely. Izay efa tao anaty fiara. Dia ahoana ny efa rany? Lasa nirivatra izy avy eo ka tsy hainay intsony izay nefa rany. Mazava ho azy izany fa tsy nahafaty azy velively ny angady nivelesanareo ny lohany. Izay mihitsy tompoko. Izany hoe mety efa niandry azy tao anaty fiara ny zanako ary ny fahazahoako azy eo. Nanao tsara ato natao koa ka taonina amin'ny tanin'ny tantara. Ary tadibea tena tsy marina izany ary tsisy hidira mihitsy satria nanomombo izany resaka izany ary anie tsy fantany. Dia ahoana fotsiny ary? Iza ny nahavita amin'ny famonoana ankoatra anareo?
na vita ny tifitra basy azy sy nitarika azy tety Ambohimamory. Ianao navita an'izany dadobe a? Dadobe Maninona? Ianao sy ny zanaka hoe ianao sy mioty. Fizanona mavembava tsy valahary teo. Iza hoa? Tsisy fa za ihany ka. Tsy tianao fantatr'ireo vahoaka ireo nga ny marina sy ny zavatra nataonao. Kala zao ary zay tia lalazainy e. Raha isy haino an'lahy akory re vahoaka ireo. Zao zareo ny tena marina. Tonga tety Ambohimamory, tero ambonimbony tero ny fiaran'io lehilahy io. Profo ray tsy mahameloka an'izy mianaka aloha zay, satria tety maty io lehilahy io fa tsy tany Ambohiborina akory. Tsisy olona vita hitarika fatikatrankatra ty koa e, ka hoe tsisy atsikaritra moa zany. Faharoa, ny masoko roa zao mihitsy ny nahita ny mioty sy dadobe nananton'io fiara io. Nanao tazan-davitra tamin'ny maso lavitra fotsiny moa zany. Nanantony izy ireo ary niditra tao anaty fiara, dia nandeha kely le fiara avy eo, ary tsy hoe nandeha nakaiza akory fa mbola ao ambony ao anaty alan-dongozy ao ihany. Ny antony dia mba mora nafenana an'le fiara e, satria teo ny nanaovan'izy mianaka ny asa ratsiny. Pobasy tokana no mipoaka avy tao mantsy, dia avy eo izy mianaka nitaritarika fatin'le lehilahy teo Andoharano. Dia sahala zany manendrikendrika. Ka zany marina rangahy a, mpamosavy ray trano nareo menakavy. Mangino nareo vahoaka, mangino. Tsy maro zany. Mangina hono nareo e? Dadobe no mibaiko. Zany ve dia inonareo? Maninona zao raha lazaina hatramy voalohany raha zany tokoa marina? Tsy nilazaiko satria tsy mbola nanana porofo tamin'izany ahy e. Tsy nanantena an'ireto vahoaka reto ino aho koa. Tsy maintsy ny andra zao fotoana izao ahy ilazako ny marina rehetra. Marina. Dia mino azany lainga tsara lahatra inga zany fe reo vahoaka reo. Maninona raha saitsika porofony e? Azaindrasana an'izany tsondry dadobe a. Avy hatrany dia ala tsy ao anaty lalina indrindra ireo. Raha tafavoaka ao dia hita tokoa fahamarinana. Satria ve fa nanaiky mibaiko nareo no nitahotra ny hodinareo ny vazimba, dia izay no ataonareo mba tsy hipotran'ny tena marina. Fantaro vahoaka, manompo ody sy herim-bazimba tsy afa-manotritsika, nefa izy ireo tsy mitahantsika zany akory e. Sisy an'izany fitahiana ho anareo zany avy amin'izy ireo. Eny fa na dia kely ary tsisy. Zanondry vahoaka. Hita amin'izay mifanimbazimbany zanaharitsika. Ho porofontsika zany androany e. Ho porofona amin'inona e? Ka raha manam-pahamarinana ary ianao dia andao anaraka e. Oy, lasfady marina. Tena loza marina. Latsaky dady. Oay, io reto vonjeo. Vonjeo dady. Vonjeo. Vonjeo tady fa natosi niaraka tamin'ny anaty lalina be. Ainga nareo e. Tonga dia tora ho amin'ny lefitra ho faty any le tsy vanio e. Oay, loza. Ny olana ny tenda mioty. Vazimba mpamadika tsy vanina e. Ary lohako misy manodina moramora vonjeo e. Oy. Atao itsoka va ty. Romotra vazimba reto a. Itsoka. Tsy afoy a, ny zanako andao hiala eto aingana. Ao vako ny fiambavanao sy ny fatoranao dia ndao tsika hiala eto. Zay ny tananao sisa. Kalory dada, aza miteny tsy nyloha ianao. Ka ho fatan'ireo vazimba etiny etsika raha mbola mijanona eto e. Tsy hitanao angano nanaovana an'izy roa teo ka. Dia jereo fa nivadika rabe koa ny renirano. Ny orana koa ny afo sy mikotroka be. Andao tsy afoy a. Nga ianao nanao ratsy ny matahotra azy ireo ry dada. Sa tsy avelako faty eo izany koa tsoasy e.
efa nanavitra izy ka anjarako indraizo ny manavitra azy. Efa tsy segitra tsony tiritsy foy a. Andao aingana hoe aleto. Efa fefakadiny eny izay niletehany tao anatin'io ranomena be io e. Mangina ho aloha dada. Simba tompony ty tanàna ty. Tompony rendrano sy loharanon'Ambomamory. Resaka aminareo afa ao anatin'ity rano ty fa tsy olo meloko akory Joasy. Tsy mpamono olo marina nareo. Tsy nampianatra anareo an'izany na zana-malala Sarazavin-Drangita. Engavy anareo efa nanaky ny fanampy tamin'ny namongotra an'ireo olo tsy vanona nareo ka omeo fahafahana izy e. Omeo fahafahana izy! Fa masika ve ny mandrorosa? Siry tata. Manofy ampitsanganana? Ie, Joasy misy mibata avy any anaty rano iny. Sady olona tsy miakanjo. Fa Simba marina matahotra. Matahotra tsy afoy a. Asa matahotra ianao ry dada. Nanavitra antsika ireo. Joasy Tsy afoy. tsy nanadinina ny ahitanao tsony a. Misaotra anao ary tsy afoy a. Misaotra anao fa nanavitra ny aiko ianao. Nataonao tamin'ity ihany navalika anao ry Joasy a. Na dia kely aza ny fonoko. Ay, lasa le olona hafahafa be teo. Ina ary ty ataony dady ty. Nanina zao raha tsy niafina tao ambadiko tao. Ohatra ndre ny zazakely reny nga. Za natao arovana indray ty miaro anao. Misaotra nareo hery tsy hita maso a. Manomako zao dia matokisa fa hiainam-pahafahana nareo. Tsy ho eo amba fifehezan'olombelona izany tsy manomboka zao e. Anaja ny fadinareo zay ary ananatra ny taranaka faramandimbo mba tsy ho be siasi. Tsy ho mpanota faditsony zay e. Dia metomboka aminao zanakay izany fampianarana anaja ny fady an-tanànan'olona izany tsy resy a. Tsy resy kely ny dada sy neny moa. Eny laza ny tantara rehetra sy tsy resy a. Ny andohan'ny fankatiavanay sy ny relilako dia ny fotoana nahazoanay an'lahy. Tena lalina izany tantaranareo izany raika izy a. Zay vao tena araka sy ny tantarainareo tamiko ny marina rehetra. Ay ve nareo mivady reto manana hery miafiny? Afaka miresaka amina Vasimba. Koreny efa hitany dady reniko. Ambomamory sy ireo Vasimba voakeja. Loza zany raha tantara marina. Loza fa nahazahoantsika fiainam-baovao toy ny fanarahan-dian'Andriamanitra. Tsy hoe tsy mino tsy fisiny koa nefa. Fa mila manaja azy. Ny farana teo a ilay tantara mitondra lohateny hoe Vasimba voakeja. Tantara indray miaingo nosoratan'i Jean-Frédéric Herzog na Miariko. Ireo nanomena ny tantara. Fanamby Jean-Frédéric Herzog, Toko Rakotoarivelo, Fity Rakotondrazaka, Miantsa Andrianjaka ary Ravaka Antsaniny. Nandra Veo, Joela Rabearitsina, Nandrindra sy Nanatotosa. Miariko.